Naiza misy anao na amin'ny fotoana manahoana dia azonao atao ny manaraka amin'ny fampianarana YAHVAH izay toriny ambasadorina YAHVAH izay adia Elia amin'ny alalan'ny chaîne YouTube. Raha amin'ny teny anglisy YAHVAH YAHOSHUAH TV, raha amin'ny teny frantsay YAHVAH YAHOSHUAH TV français, raha amin'ny teny sinoa YAHVAH YAHOSHUAH TV CHINOIS, ary raha amin'ny teny malagasy YAHVAH YAHOSHUAH TV malagasy. Azonao atao ihany koa ny manaraka mivantana amin'ny site internet www.rtvyahoshua.com na ihany koa www.ya-yahvah.com. Koa araho ny fampianarana YAHOSHUAH izay mahatonga anao ho tsy mpanota intsony sy mitondra anao ho any amin'ny lanitra.